jeune conquérant, tanora manan-tsaina, tanora feno fahendrena, tanora mandrava ny sakana rehetra eo anoloana, tanora manangana orinasy, tanora manan-karena ary tanora manangana tokantrano feno fahasambarana. Zany seminaire izany dia natokana ho an'ny tanora rehetrarehetra sabotsy fahatelon'ny volana febroary, fahafolo, fafito-ambin'ny folo ary ny faefatra amby roapolo ny volana febroary, samy amin'ny 7 ora maraina tsy diso, etsy amin'ny 3 frères andrefa nambohijanahary. Nahoana no mpitena no avinao, nahoana no mandamy vola mirongony sy ny zava-mahadomelona, nefa maimai-pona ny fahasambaranao amin'Andriamanitra. Nahoana ny ady lehilahy sy ady vehivavy ho viravirainy ny devoly ny tenanao sy ny vatanao. Nahoana ianao no mijanona ho manana diplôma, manana fahaizana, nefa iodikodina fotsiny eraky ny tanàna ary tsy mahita zay atao. Tanora ratsy fiary ka antitra voaratsy loka. Mba tsy ho zany enenao fa ilay tanora nanomana ny ho avy. Hitondra ny fampianarana ho amin'izany ny pasteur Kertina Randriary Malala, ary hitondra ny vavaka ihany koa sy ny tsodrany ho anao manokana. Ho tahin'Andriamanitra ianao. Manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika mpianakavy ny finoana, indrindrindrindritsika tanora rehetra satria mbola atao anatin'ny fandaharana jeune conquérant tsika, na le hoe tanora mpandresy, tanora mandrombaka, tanora mandova fahasoavana, tanora mandray fitahina. Faly miona amintsika ary hitako fa tena hoe mafinaritra ny zavatra ataon'ny tompo tamin'ity volana février ty, satria maro ireo tanora nanomboka nanangana ny orinasa, nanangana zavatra na dia atao hoe kely ary aloha, satria dia misy amin'ireny tanora ireny no mba mahazo tombony. Za zao nisy madama kely zay mpangataka izy io, zay mba tsy hoe asany akory fa onena azy. Misy fotoana marary moa zanany fefa miasitrana le zanany, dia tsy misy asa izy tsisy nenenina. Tao ambadiky ireny le fampianarana ty nandritry ny telo herinandro dia nanao zavatra izy. Dia amin'izao zao mba niresaka tamiko androany hoe ao anatin'ny adiny telo pasteur mahazo ray alina. Zany hoe le maraina be iny izy no manomboka manao zavatra, adiny telo dia mba mahazo ray alina. Kely zany raha ho an'ny mpanan-karena, kely zany ho an'ny olona manam-bola, ary tsy azo zesitiavana eto amin'ny tele zany satria meza milliardaire fotsiny hoe zay mba ray alina ve ny azo mpivavaka ao amin'ny lahy dia zesitiavana eto amin'ny tele. Mety ambanin'ny olona ohatra zany fa tsy maninona fa zava-dehibe amiko fotsiny hoe niala tamin'ny tsy fananana izy, niala tamin'ny fangatahana vola kely miandry 5 000 ty amin'ny pasteur sy 2 arivo ty amin'ny pasteur izy, nefa amin'izao izy mba mahazo ray alina isan'andro. Mafinaritra ny miaino zany. Kely ny andohana fa ho lehibe ny fiafarana nampahery azy moa hoe sady faly mifoko. Faly satria misy olona nge mahazo million maro isan'andro hoe fa amin'ny tsy fahamarinana, fa le anabavy io mba nahazo ray alina isan'andro fa amin'ny fahamarinana. Mahafaly ihany no mareno n'le vaovao satria misy vokany le fampianarana ao anatin'ity jeune conquérant ity. Ka dia manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika hivavakantsika aloha mialohan'ny idirako amin'ny fampianarana. Ny tompo andray ny fampianarana indray zay androany dia mitenena aminay ampianaro izay anokatra lalam-pitahina ho anay enenao, ary anokatra ny vavady-tsairinay, anokatra ny fonay mba andraisanay ny fampianarana avy aminao. Mitenena tompo favonina iain'ny mpanomponao. Amen. Ahoana ny fomba fialana mitrosa? Zay no ampianariko androany. Ahoana ny fomba ialana amin'ny trosa? Mpanjaka faharotoko faefatra andininy voalohany toy vaky ny tantara amin'ny anaran'ny tompo. Ny nampitombon'ny Elisa ny diloilon'ilay vehivavy maty vady. Ary nisy vehivavy anankiray vadiny zanaky mpaminany, ny taraina tamin'ny Elisa hoe maty ny vadiko mpanomponao, ary ianao malala fa matahotra ny Jehovah ny mpanomponao. Nefa tonga ny tompotrosa ozy izy haka ny zanako amin'ny rahalahy ho andevony. Dia hoy Elisa taminy, inona ary no ataoko anao hoe lazao amiko inona no anananao ao an-trano? Fa hoy raha vehivavy,
ny ankizy vavinao tsy manana ninina ao an-trano afa-tsy diloilo ray tavoaramonjy. Aroa izy andeha ary mindram-bilany amin'ny namanao rehetra manodidina de vilany tsy misy na inona na inona nefa aza atao vitsy. Ary efa tafiditra ianao dia ao ka irindrim-baravarana ianao sy izy miralazanakao ary manidina amin'izany vilany rehetra izany de atokany izay fieno. De niala teo amin'ny raha vehivavy ka nirindrim-baravarana mba amin'izy miralazanany ary izy miralahy nitondra ny vilany eo aminy fa nyreniny kosa nanidina ny diloilo. Ary noho ny fieno ny vilany de hoy izy taby ny zanany hitondray vilany ray koa aho fa hoy kosa ireo taminy tsy misy vilany tsony ary de nitsahatra ny diloilo. De avy raha vehivavy ka nilaza tapin'ny lehilahin'Andriamanitra ary hoy kosa izy mandehana amin'ny ny diloilo ka anefa izay trosatry n'olona aminao ary izay sisa de hivelomanao sy ny zanakao. Alleluia. Izay terin'Andriamanitra izay no akatsika lesona androany. Androany de resaka ho an'ny mpino, tena le mpino mpanompon'Andriamanitra zay tena atao hoe efa tena nanolo tena ho an'ny tompo. Ity tantara eto ity de miresaka mpanompon'Andriamanitra, miresaka fiainana mpino. Voalaza amin'ny Baiboly eto hoe vadin'ny zanaky mpaminany, zany hoe raha tsorina de mety vinantona mpaminany zany. Mpanompon'Andriamanitra ty vehivavy ty, teo anivon'ny fanomponan'Andriamanitra ty vehivavy ty. Fianakaviana mpanompon'Andriamanitra izy satria vinantona mpaminany. Zany hoe raha tsorina amin'izao vanim-potoana iainantsika zao de pasteur ny rafozany, mpitory-teny ny rafozany, mpitondra fiangonana ny rafozany, tena teo amin'ny sehatry ny fanomponan'ny tompo. Nefa ny nahavariana dia bokany trosa, tototry ny trosa, nefa de mpanompon'Andriamanitra. Ary tamin'izany ny natao antoka de tsy trano natao antoka na tômôbilina no natao antoka tamin'ny tompo-trosa, fa ny zanaka no natao antoka. Rehefa mindram-bola manko ny olona de misy antoka apetraka, de ny zanany no natao antoka mba aniny izy te mba azaorina vola tamin'izany fotoana izany. De ny zana miralahy no natao antoka. Ary rehefa tsy voaloha ny trosa de alain'ny tompo-trosa ireo zanan'ireo, ireo antoka ireo mba hiasa ho andeha hivoziny. Zay mihitsy ny voalaza eto hoe nefa tonga ny tompo-trosa ozy izy eo amin'ny andinin'ny voalohany tonga ny tompo-trosa haka ny zanako miralahy mba ho andevony. Alaina izy miralahy mba ho lasa andevo satria tsy nalotrosa, mpanompon'Andriamanitra. Misy amintsika riavana tena tratrana olana ohatr'izany. Diakona ao am-piangonana, mpendraikitra ao am-piangonana, efa vita batisy, mpandray fanasan'ny tompo, mpianatra katekômène, tena mirehatra ao am-piangonana ary mafana fo groupe de louange ao am-piangonana ary tena mirehatra amin'ny fanomponan'ny tompo ary tena hoe manao ny aina tsy ho zavatra amin'ny fanomponan'ny tompo. Nefa bloqué daholo ny asa rehetra, tototry ny trosa, tsisy vola, potika ny fiainana ary mametra-panontaniana mihitsy indraindray hoe fahaiz'Andriamanitra, mpanompon'Andriamanitra nefa ny afa-baraka latsain'ny olona enjehany jentilisa. Ary rehefa ho alain'ny jentilisa ny ninona izy ty ny trano natao antoka, alaina ny tômôbila natao antoka, alaina ny armoire natao antoka, alaina ny seza ao an-trano, alaina ny banky le natao antoka, le télé écran plat, alaina ny frigidaire, lay machine coudre, alaina ny banky na natao antoka ary verevitra ianao satria tsisy olona mpitakitrosa zany tompoko eto ambonin'ny tany, tsy misy olona mpitakitrosa zany ka hitsikitsika aminao. Ahoana le volaka nareko eny de mataona fa rehefa tsy misy ajanony aloha fa tsy misy mpitakitrosa anao azy zany. Fa ny mpitakitrosa rehetra eto ambonin'ny tany tompoko de mampiororo.
ny mpitakitrosa rehetra eto ambonin'ny tany de mampatahotra, ny mpitakitrosa rehetra eto ambonin'ny tany de mitory any amin'ny tribonaly, ny mpitakitrosa rehetra eto ambonin'ny tany de mampatahotra anao hoe ogadraiko ianao, ogadraiko ianao, ogadraiko ianao. Ny mpitakitrosa rehetra eto ambonin'ny tany de mampatahotra anao daholo ary tsy mampahita tory anao daholy. Tsy misy banky zany ka hitakitrosa aminao ka imeme aminao ny mpiasa amin'ny banky, fa fampiororonana tsy maintsy ataon'ny mpiasa amin'ny banky aminao, zay atonga anao iorokoditra ary tsy ahita tory amin'ny alina ary ivadibadika amin'ny alina. Tsisy mpiasa amin'ny banky zany hitakitrosa aminao ka ivazivazy aminao, fa ampiororanao hoe ho avy zay akanetana, ho avy zay ka papiana automobile, aizy reto etany reto, gadrainay ianao. Ary taky zany nazo an'ity vehivavy ity, tsy hitan'izay natao. Zavatra anankiray nataon'ity vehivavy ity ary solution farany, vahaolana farany, andeha anantona mpanompon'Andriamanitra, andeha anantona mpamina ny Elisa. Ary de nanantona ny mpamina ny Elisa izy, de ny zavatra nanontaniany Elisa taminy hoe rehefa nitaraina tao hoe ho avy ny tompotrosany aka ny zanako hoe verevitra ary mpanompon'Andriamanitra, inona ny ataoko ry lehilahin'Andriamanitra? Ny zavatra anankiray nanontaniany Elisa azy, inona ny eo aminao, inona sisany ao an-tranonao, inona sisany ao an-tranonao? Raha mijery an'io zavatra io ianao, raha mijery ny eo ambany sy ny toenao de tena fahagagana ry havana. Satria ny fahagagana de zao, tsy misy afa-tsy menaka ray litatra, zay ny tenen'ny raha vehivavy eto. Tsy manana diloilo ao izy ty vehivavy ity akoatra ny menaka ray tavoara, menaka ray litatra ny eo amiko ao, ary tsy misy afa-tsy zay hoy le raha vehivavy mantsy ampaminany Elisa. De hoy Elisa mantsy azy, andana ary mihindram-bolany, de aza atao vitsy zay volany anareo fa andana mihindram-bolany, de andana ampidino menaka ray litra eo anaty volany, volany tam'zany, volany tamy be reny a, volany tany tam'zany angamba, mety misy 10 litra ny volany ankiray na mahazaka 20 litra satria volany tamy be reny. Zaton'Israely misakafo be, mety tena volany tsy haiko 36 firy na 40 firy, be da be satria andakina mihindram-bolany de aza atao vitsy. De hidina zavatra nitranga nampidininy Elisa, nasainy Elisa hoe de endaninareo mitelo mianaka ao izy mirindrim-baravarana ao an-trano, de ampidino menaka ao anaty volany, ampidino. De rehefa mampidina an'io ianao izy de isy menaka hidina foana. De nalefa ny volany anankiray de ny fenona tamin'le tavoahangy ray litra feno, de niteny reny nampidino reny volany faharo, nampidinina ny menaka, le mbola le ray litra ihany io, feno ny volany faharo, feno ny volany fahatelo, feno ny volany fahadimy-ambin'ny-folo, feno tsaikona volany firy nataony teo. Nindra volany be da be feno volany ny trano, tapitra le volany, nitsahatra ihany koa le menaka ray litra. Fahagagana zany, fahagagana zany. De nitsahatra le ina izy ty le menaka, de hoy izy Elisa mpaminany hoe andana amidio izy, de anefa nitrosan'olona aminareo telo mianaka amidio reo menaka reo, de andana aloavy nitrosan'olona, de ny ambony ivelomanareo, de lasa mpivarotra menaka grossiste izy telo mianaka, de naloa nitrosan'olona. Ny fanotanina nipetraka tamiko ary nipetraka aminao de zao, maninona fotsiny zao ranga, satria efa fahagagana ihany any io e, fahagagana io e. Maninona fotsiny zao raha ohatra hoe tonga de vola no meny Elisa azy hoe tonga de nilatsaka hoe vola avadiny an-danitra. Maninona fotsiny zao raha tonga de vola tamiko tapo. Maninona fotsiny zao raha tonga de menaka tamy barika hoe andana ary nareo mitsofoka ao an-trano a, tondra mambavaka ny tranonareo a, de tonga de jerevo fa misy akamy tonga de misy menaka amy barika be da be ao an-tranonareo. Efa fahagagana ihany ny resahana, maninona raha tonga de misy menaka tamy barika be da be de samy vita. Na maninona raha tsy mindram-bolany, efa no fahagagana ihany. Maninona raha tsy mindram-bolany fotsiny zao fa tonga de tenenin'ny Elisa fotsiny hoe feno volany ny trano, tonga de feno menaka reo volany reo.
zany fanontaniana mipetraka na maninona na ohatra hoe tonga de ny fiaino nisy bidon be da be tenen'ny Elisa hoe misy bidon fiaino menaka tonga de samy vita miracle ihany ange zany fa jerenareo ny zavatra nitranga tsy zay ny nataony Elisa tsy zay ny nataony Elisa hoe e manina izy ty hoe ndao tonga de zay fa nasai ny etsika averiko nasainy Elisa ny etsika na le reniny na le zanany fa tsy hoe hitavana fotsiny hoe hitavandra fotsiny eo de anatena fotsiny eo de hiandry miracle fotsiny eo fa ny principe an'Andriamanitra de zao andana mihetsika ary le etsika nataony Elisa de zao ndana mihindram-bolany aloha de tsy vitatry hoe mihindram-bolany fa volany aza atao vitsy idina ny dikan'izay aza menatr'olona mihindram-bolany aza menatr'olona satria ny olona mety antany fa atao inona volany fa nga misy fety eo aminareo aza menatr'olona manao zavatra mety ametram-panontaniana ny olona mety anara-maso ny olona mety hijerijery ny olona fa aza mijery zay masony olona aza mety ametram-panontaniana ny olona fa aza miaino zay vavan'ny olona fa andana fotsiny mindrana andana mihetsika de aza atao vitsy de andana mirindrim-baravarana nareo telo mianaka action daholo zany asa daholo zany de ampidino le tavoa le menaka 1 litre ampidino ao ampidino asa daholo zany hoe mila mihetsika fotsiny ny tananao de raha vao mihetsika ny tananao de tonga ny fanambinana izany tompoko no principe atao amin'Andriamanitra rehefa anambona ny asany tatrinanao Andriamanitra rehefa hitanao Andriamanitra de Andriamanitra tsy manao hoe tolora-potsiny ianao de iny ny miracle de iny famirotsaka iny ny fagagana fa iny famirotsaka fa asain'Andriamanitra manao zavatra ny tananao asain'Andriamanitra mihetsika ny tongotrao asain'Andriamanitra miatika mihitsy ianao zavatra tokony hatrehana fa tsy hoe iandro miracle de iandro fametra-tanana de delivrerina de eto mambavaka pasteur fa tsy hitako zay atao fa am'le zavatra tsisy atao io de mbola misy azo atao averiko eo am'le tsisy azo atao io de mbola misy azo atao satria ty vehivavy ty zao efa tsisy atao tsony tsisy ninona azony natao verevitra izy nitrosan'olona vangongo nitrosan'olona manana fa ozy izy Andriamanitra ozy izy Elisa taminy inona sisany anananao tozy izy raha vehivavy tsisy ninona tsony ao e tsisy vilany tsony ao tsisy vilia tsony ao tsisy armoire ao tsisy télé tsony ao tsisy ninona ny hanim-bao sisa de mienaka 1 litre fa ozy ny tompo ozy izy Elisa taminy io menaka 1 litre fa io no enganareo eo am'le tsisy azo atao de mbola misy azo atao aza mieritseritsy-petra-potsiny fa mihetsika am'izay ananana ary rehefa mihetsika ianao am'izay ananana de zay anananao iny no hitahin'Andriamanitra anao zay ny zavatra ampianariko am'ty séminaire ny jeune conquérant ity eo am'le fa tsisy ninina azonao atao tsony eo am'le fa hoe ty sisany ananako pasteur misy zavatra mety anenao tsisy an'izany olona pokaty zany hoa ny tsisy an'izany impossible zany hoe olona pokaty zany eo aminao fa le tsisy atao mbola misy zavatra ray azonao atao mbola manana zavatra ray ianao azonao atao zavatra anankiray azonao atao fa tsisy an'izany tsy azo atao zany ianao ve manana tanana ny tananao reo afaka manotra averiko reo tananao reo afaka manotra ary zany manotra zany tompoko manao massage tsisy masokareny zany akoatra ny dilo coco na menaka ravinala sa menaka inona le masikasiky reny andana mihotra indray mandeha am'rele tena mpanotra professionnel reny mba ory hoe na mandovola kely ianao mihotra any de jerevo ny fomba fanorany ataony ahoana ny fomba fanorany na rehefa tsy manambola iorany ianao de ndana mijery mpanotra fotsiny ahoana ny fomba fanorany mbola manana tananao afaka manotra ary mba fantatrao fa misy andreny le salon de misy de massage reny eto Tananarivo ny trano fanaovana massage reny de
amina million amanetsiny manao massage général miotra nany amanetsiny ny mpanotra faravakely ny eto Antananarivo manotra olona ray alina manana tanana ianao ary io tananao io azon'Andriamanitra ampiasaina fa ny mahazo anao de zao menatsolona zavy manana bac plus 4 de andehanao massage zavy manana diplôme otrao de anotra zavy anotra sao de anao an'izao mety tsisy afa-tsy vilany ray sisany eo aminao tsisy afa-tsy vilany ray ndana mivarotra katsaka kokoa le arivariva tsara misy erikerika mangatsitsika iny ndana mivarotra katsaka kokoa mangazo kokoa mbola misy azo atao ity vehivavy ity de tsy nijery vavy tsy niainy vavan'olona tsy nijery tondromolotry ny olona tsy nijery zay fijeryn'ny olona mitgaga ny manodidina ary atao iny reny vilany be da be reny izy miralazana nitotra am'taona vilany nefa ry zareo ary sahirana zareo ary bokany trosa zareo ary matsaka fa atao inona ary vilany fa atao inona vilany fa tsy nijery n'inona izy fa nitao atsainy isainy baikon'Andriamanitra asain'Andriamanitra manao zavatra de anao asain'Andriamanitra mihetsika ny tanako de mihetsika ny tanako ripiny malala na tsy azonao ary na tsy azonao ary zay asain'Andriamanitra ataonao de andana mihetsika ny tananao fa mbola veriko ihany fa azony Elisa mpaminanina atao tsara vitany tsara ny teny hoe misy bidon menaka feno bidon feno menaka eto amin'ity trano ity tonga de feno bidon feno menaka eto amin'ilay menaka tournesol tsara taray be madio be reny au nom de Jésus de tonga de feno ny trano azony Elisa mpaminany tsara nanona tonga de misy barika feno menaka betabeta fa tsy zay nataony Elisa fa hoy Elisa mihetsika nareo telo mianaka mindrambolany rehefa avy mindrambolany ary indriny ny trano idio trano zay de nanidy trano le zanany vavy zanany lahy de raha vonidi ny trano de ozy izy ampidino am'izay menaka de nampidinina ny menaka ao anaty any vita ny fampidinana amin'ny menaka de fieno de bataio de zay fieno alao zay fieno alao de zay vida rehefa so ty fienony vita zay ndana am'izay amidio de zay ambiny de aloaviny tosan'olona de zay ambiny ivelomanareo hitanao asain'Andriamanitra nihetsiky mirakla nisy ny fahagagana nisy fa tsy nihetsiky Andriamanitra raha tsy nihetsiky ary zareo averiko tsy nihetsiky nanao fahagagana Andriamanitra raha tsy nihetsiky izy telo mianatra satria zany ny principe an'Andriamanitra rehefa hitasy anambona atsika izy de mila mihetsika ny tanana mihetsika ny tongotra manao zavatra tsika de mitaha Andriamanitra ndao aloha raha tsika ty fijoroana vavolombelona mahafinaritra andreto jeune conquérant izay efa nanomboka tain'ny tompo tao anatin'ny fahatandroany reto izy mbola manana fanantenana amen zao ry tanora rehefa tsy ananina tsony dadanareo hoe tsy mavita tsony izy hitady vola na mamanareo de teneno izy rarivo allo dada anaovako azy am'izay ary hoe tovy alleluia halleluja ato moa zao de mitodika amin'ny chorale ndray alleluia reo mako tahin'Andriamanitra io ato zao i Mikaia teo chorale reny choriste ato amintsika ato tahin'ny tompo tsara fontsy ambimba mijoro vavolombelona kely Mikaia teo izy izy teo aizy ay aby mbola tanora ihany kosa asivitehaka mafy hitako mikirakira koa izy a kirakira million koa izy a asivitehaka mafy zany fiadanana
Fiadanany tompo amin'ny pastera, fiadanany tompo amin'ny fiangonana. Nanao ahoana ny etom-bony Mikaia? Ianao manko zao ohatra nefa hitako malaza be vao tamin'ny alina zao ohatra nijery anao mivarotra poketrana 5 alina reny ohatrany metimety ohatriny aloha niditra ao Malariviany aloha ohatriny mitavy vente en ligne iny ohatriny nany zao mety niditra tamin'iny. Rehefa manao vente en ligne dia 10 millions farany kely lafo. 10 millions indray mandeha iny asiviteka mafy zany. Aloha ahetsiko tsara ny ambonareo androany. Otavinna ny ambo hoe ka hitako tamin'ny Facebook izy tamin'ny alina nareo ne lakamisy sy alina zako moa lohan'ny dadako tamin'ny lakamisy 10 millions faravakely ny vente en ligne. 10 millions farany kely lafo rehefa manao vente en ligne. Alefaso amin'izay tantara hoe inona ny netim-boany, inona ny zavatra nitranga tsy ny sisa. Ny netim-boako tena azo atao hoe tsisy nefa misy ihany satria tsy nanana asa mihitsiny tamin'ny 2017 dia ny rahavaviko manana mangazay dia nataony nivarotra tao dia nieritreritra hoe ahoana Jesosy hoa ny rahavaviko samy manana dia za zany ahoana nefa ny samy mivavaka izao any zay fa izany amin'ny fiangonana hafa fa za ato amin'ny vaon'ny oloko. Dia avy eo niteny taminazy hoe aloha za hiala fa hitady olona hafa fa nareo mijery ankizy hafa hiasa ato dia niala tao dia nefa ny tsisy ninninina fa niala fotsiny. Dia misy ramatoa zay manana tsena be dia zao nataony hoe sahirana be fa tsy manana olona manasa lamba ozy izy dia zao nataoko hoe aloha ataoko anasa lamba nanasa lamba dia nanasa lamba an'le madama dia nanasa lamba foana aloha ny 2 volana 3 volana dia ohatrany asimy volany anatin'le izy hitsapany ananga amany hoe sodra mangalatra ito fa zao koa ve mipoziny ito dia anasa lamba dia natoky averiko any amin'ny zareo foana zay vola hitako anatin'ny posy any anatin'ny posy. Dia rehefa avy eo amin'izay niresaka taminah le madama hoe ianao izy izy niteniny tsapainay mivady hoe andao sina vola ao anatin'ny posy eo fa sodra angalatra ity fa tsy anasa lamba akory. Dia ka ianao natoky fa noho izany ozy izy ataonay mpanao versement ianao. Orakoraka zay le vavaka nataontsika teo miala amin'ny fanahiny iny izy teo tia kely sy maninona mangalatra manao tsy fahamarinana. Dia mafina za zao vao nahianao an'izay fa ty fijorona vavolombelo ty sao dia verina hoe homanina fa tena ny tompo mihitsy miasa. Mikaia zany tena hoe tsy nikasika tsy nangalatra tsy naninona dia hitan'ny tompo toy izy. Dia isaky manao versement le izy vola be raha farany kely 100 millions versement nitaoko dia nefa ny vola mena anahy tonga dia 500 000 isaky manao versement dia nefa ny eo anatin'ny herinandro intelo manao versement. Dia rehefa nahangona dia nanafatra satria misy zanako ny zoko manafatra dia lasa mivarotra nanafatra accessoire na telefona dia niteny tamin'le madama hoe tsy anasa lamba tsono za fa mba efa nahangona dia nanafatra resaka accessoire na telefona dia lasa nanao livraison indray satria efa tonga ny entana manao livraison mandeha tongotra amin'iny Anosy be Namonta na 67 Analakely tsy mahafantatra ananga mandre mivarotra telefona eny amoron-dalana ireny mpanao livraison entana kelikely babeko amin'ny kitapo le izy fa zany hoe mila feretana dia mila matoky an'Andriamanitra ao anatin'le izy. Dia rehefa niakatra dia nahazo moto kely zay no mba azoko evolution kely zay dia nahazo any moto io dia taty afara nidofotra aloha le nanao accident dofotra le afera dia le afera nidofotra le afera dia lasa fierina zéro ndray namidy le moto. Dia rehefa namidy le moto dia nisy pastera zay niteny anary voaziko mihitsy le vola dia ozy izy le pastera hoe nitafim-piangonanay ozy izy nitena mba ampiorana bavy fa tena avy ny orana nefa tsisy hanina. Dia ozy izy zany natasaiko hoe ty paster ty koa ve mahafantatra hoe misy vola ty aminahy dia sady nalahelo zany tsy hitako izay nanana dia tsy maintsy ny nanomezako tamin'le vidina moto izy dia kely fotsiny sisa nitazomiko tamin'le vidina moto. Dia avy eo za nandeha naka lohana fripy tany amin'le pino tatabengonana mivarotra ao Andravoangy fatany tsara angamo zany naka lohana fripy taminazy dia nomeny olona tsena tao amin'ny Mahamasina dia mivarotra an'le lohana fripy tamin'ny heritaona. Dia rehefa mivarotra le lohana fripy dia nandeha ny tsena tena nandeha be mihitsiny
dia le mpivarotra fripy eto akaikin'ny polisy eto a nyresahako rehefa hariva hoe aloha za mba hanao solde eo rehefa harivariva dia tena nanao solde tsy menatra nanao solde tena miantsoantso le miantsoantsotsy le mpivarotra friperie ireny dia nandeha be le tsena dia rehefa nandeha le tsena dia nyroasin'le olona teo amin'le plasy a dia zay le niteniko teo e raha vao manomboka mandeha dia misy inony fahavalo amiingana anao fa reny aza miconcentre amin'ny fahavalo fa zay lazay ny tompo aminao tsy maintsy tanteran'Andriamanitra hatramin'ny farany alleloia hein dia nyroasiny a dia nisaotra an'Andriamanitra fa ny tena nataoko alohany a dia nataoko mifamalotra amin'Andriamanitra foana zay zavatra nataoko rehefa tahiny tompo a dia tena manao ny asan'Andriamanitra manao amin'ny mpanompon'Andriamanitra dia tena hitako hoe misy fitahian'Andriamanitra ao anatin'le izy dia rehefa avy eo amin'izay dia nyroasiny dia tsy nanana tsena ntsony dia nanomboka nanao vente en ligne rehefa nanao vente en ligne dia nandeha le izy satria mibosteko le page 5,000 mibosta page dia mibosta page a dia lasa nanao commande be da be ny olona nefa ny vola tsy ampy dia lasa nandeha teny lasa nandeha lavitra no le teo amin'ny solde lasa nandeha no le tamin'le nanao solde dia nandeha teny amin'le sinoteria Kazomanga dia maka balina ray a satria misy mikommande ohatrany hoe balina 3 ao anatin'ny ray andro dia alaiko aloha ny ray dia mandefa vola le olona dia maka ndray dia niteny ana amin'izay le sinoa hoe maninona raha tonga dia maka balina 10 izy dia menay prix ambany dia nefa za amin'io tsy manam-bola dia niresaka tamin'le sinoa hoe tsy ampy ny vola ho a dia tsy maninona moa izy fa alaivo nefa le sinoa ary tsy mahafantatra anakory hoe izy za fa noho le vavaka ataontsika dia Andriamanitra miasa dia lasa mbola tsy nanana tsena fa efa nahazo balina 10 mahery dia tao an-trano dia rehefa eo a lasa ohatrany hoe lasa mpinamana be zay sy le sinoa dia ao amin'ny tsenan'le sinoa no manao live ao amin'ny tsenan'le sinoa manao live dia ohatrany hoe mba io zany ohatrany hoe io zany a dia ohatrany hoe anao reo ohatrany hoe analy izy nefa zay le fahatakaranyzay tsy mitehaka mafy nefa ny anahako 10 fotsiny ny any an-trano dia eo a manao live amin'le olona hoe tonga ny ariva azy eo a manao live amin'le olona hoe tonga ny ariva azytsika ho a fa to dia midira MP dia mikommande ny olona mibalina anankiray raha farany tsy mahazo tombony a 10,000 nefa ao anatin'ny herinandro a malafo balina anako 10 mifarany tombony betsaka azoko amin'ny balina anankiray a 10,000 sy ray hetsy dia nitahian'Andriamanitra nanomboka teo dia nampifamatoriko tamin'Andriamanitra foana dia rehefa nitahian'Andriamanitra dia mba nanangana trano kelikely dia mba nomen'Andriamanitra fiara kely koa orakoraka mafy rasiko zany vao herintaona zay herintaona rendry tsara ve reny torotentsika sy fampianarana eto reny le miainga sy any reny a anisany nanampy andry reny tena anisany nanampy be ana le fampianaran'ny pastera sy le tenan'ny pastera hoe aza mihaino feo an'ny olona fa rehefa mibanjina dia banjiny no avy dia mandroso foana dia efa misy fiara dia misy trano tao anatin'ny herintaona ie efa nisy fiara dia ary ny style be a orakoraka any andafongay zany sa eto Madagasikara any amin'ny rokady io any amin'ny rokady fa ndry koa rehetra nefa tany Maurice anareny tany France dia raha sitrapon'Andriamanitra koa dia efa ho avy koa ny fiara amin'ny latsinaina anankiray indray teka mafy zay dia efa mety tsy hanafatretana ntsony angamba amin'ny farasitrapon'Andriamanitra koa dia mandeha mivantana mihitsy maka entana any aninona Chine zay moa le fampianarana teo maninona velatra dia manitatra dia mba tsy makatsy amin'ny sinotsofy efa makany andafy amin'izay asivitehaka mafy raha latsana bavy efa hotsano ray efa fiarako roa tsofina rano hitombo hatrany isy fahasoavana hatrany a hotahinana ny ara-panany arano fa sivitehaka zany a amen teneniny eo anilanao taraiky eto ane hoe izany vonina hetsika izy le izy a tsisy afieniko aminareo ny zavatra rehetra tena zaraiko anareo amin'ny foko rehetra sy mifanako rehetra ny lalana hitahin'ny tompo anao tsisy pastera mitorotena ohatry zany eto ambonin'ny tany sa hoanao izy nareo
fa za vangin'ny tompo hoe tsy maintsy ampianariko anao zany nareo tanora rehetrarehetra mietsery tanora ninina inareo raha mahay miteny anglais anao andana mampianatra anglais na tsisy école azy ary aloha fa mba hitezanao ny anglais anao fotsiny na ny ambany tanàna any ianao dia voriony ankizy mampianatra anglais hoe fa rehefa tena mahay mampianatra anglais anao misy olona raha hiafantatra anao any hoe atsy misy mampianatra anglais mahay dia hiainga amin'izay ny fiainanao taovy alléluia. Jeune conquérant, tanora manan-tsaina, tanora feno fahendrena, tanora mandrava ny sakana rehetra eo anoloana, tanora manangana orinasa, tanora manan-karena ary tanora manangana tokantrano feno fahasambarana. Zany seminaire izany dia natokana ho an'ny tanora rehetrarehetra sabotsy fahatelon'ny volana febroary fa 17 ary ny 4 ny volana febroary samy amin'ny 7 ora maraina tsy diso etsy amin'ny 3 frère andrefa nambohijanahary nahoana no mpitena no avinao nahoana no mandamy vola mirongony sy ny zava-mahadomelona nefa maimaimpona ny fahasambaranao amin'Andriamanitra nahoana ny ady lehilahy sy ady vehivavy ho viravirainy devoly ny tenanao sy ny vatanao nahoana ianao no mijanona ho manana diplôma manana fahaizana nefa iodikodina fotsiny eraky ny tanàna ary tsy mahita zay atao tanora ratsy fiary ka antitra voaratsy loka mba tsy ho zany enenao fa ilay tanora nanomana ny ho avy hitondra ny fampianarana ho amin'izany ny pasteur Kertina Randriary Malala ary hitondra ny vavaka ihany koa sy ny tsodrano ho anao manokana hotahin'Andriamanitra ianao. Isaorantsika ny tompo ireny fijoroana vavolombelona mahafinaritra teo ireny inoko faterina hoe zava-dehibe ny nanarahanao ireny fijoroana vavolombelona mahafinaritra be teo ireny zay manam-pirofo fa rehefa mihetsika ianao dia momba anao ny tompo rehefa voninanao zavatra ianao dia momba anao Andriamanitra ary zay le fampianarantsika teo fa tsy nitolora-potsiny izy telo mianaka raha tao anaty trosy hoe tonga dia vola dia andana avao ny trosan'olona nao tian'Andriamanitra porofony izy hoe raha tsy mihetsika nareo tsy hetsika ho Jehova raha tsy hetsika nareo tsy hitahanareo ahoy ny tompo dia tsy maintsy nanao hetsika izy aloha zay vao nitahazy Andriamanitra. Rehefa mijeritsika atao amin'ny Matthieu 17 Matthieu 7:10 dia miresaka momba ny manomboka ny andininy 420 dia miresaka momba fandohava-ketra Jesosy eto hoe fomba fandohava-ketra fa mila mandoha hetra ry Petera ry Jesosy ny apôstôly mila mandoha hetra dia tahaka izao ny vakiny ny nampandohavan'i Jesosy an'i Petera ny atsasaky ny sekely ary noho ny tonga tao Kapernaum izy dia nakeo amin'ny Petera ny mpandray ny atsasaky ny sekely ka nanao hoe moa ny mpampianatra anareo tsy mba mandoha ny atsasaky ny sekely va dia hoy Petera mandoha ihany izy ary raha vao tafiditra tao an-trano Petera dia nosakanan Jesosy teny izy ka nataony hoe ahoana ny hevitrao Simona avy amin'izy moa ny andraisan'ny mpanjaka ety an-tanin'ny fahaditseranana sy ny vola hetra avy amin'izany na mivasa avy amin'ny olo-kafa ary noho ny Petera taminy avy amin'ny olo-kafa dia io kosa Jesosy dia afaka ary ny zanaka nefa andreo sika manafitoana azy dia makanesa amin'ny ranomasina ianao ka manjonoa ary raiso zay azan-drano voalohany ka rehefa azokafanao ny vavany dia ahita vola sekely eo ianao dia raiso zany ka omeo azy ho avy amiko sy avy aminao. Amen. Eto zao Jesosy dia nanao mirakla nanao fahagagana be satria ny mirakla teto dia hoe nisy vola tao anaty trondro ozy Jesosy mantsainy Petera hoe mila mandoha hetra ozy izy tsika senao fa izao raha andoha hetra tsika dia tsisy vola te positsika fa andana manjony ianao anaty ranomasina tsy hoe manaratoa fa andarina manjony dia zay trondro azonao voalohany eo sokafo ny vavany sokafanao ny vavany
dia ahita vola sekely eo ianao dia andanao alohavy ny etsatsika Jesosy nge mpanao fahagagana raha nampitombo mofo 5 sy azan-drano 2 izy mofo 5 sy trondro anankiroa dia navoky olona tsy omby 5,000 dia nisy ambony 12 sy biky miracle zany ainy Jesosy nanovany rano ho tonga ody vai fa ary ny teny anareo aho fa raha hoe angataka amina miliara ary Jesosy dia ataonao zao fotsiny tsaka dia milatsaka ny vola amina miliara euro dollara ainy Jesosy saky mivita an'izany fa nahavariana tamin'ity indray mandeha ty dia tsy nataony Jesosy izay milatsaka ny euro dia iny nisy ravina euro 100 euro na 200 euro tsy zay fa ozy izy mantsy Petera andany ianao manarato dia zay trondro azonao voalohany eo sokafo ny vavany zay trondro azonao voalohany eo sokafo ny vavany misy sekely ao misy vola ao dia andana alohaviny ny etran'olona inona ny tiana tongavana nasainy Jesosy somary ny sahirana kely aloha Petera nasainy Jesosy aloha Petera mila manao zavatra hoe andana manjono inona ny dikany hoe andana manjono andana mitady fitana na aranjono dia nitedava lela-pitana dia andana mitady kankana dia andana le faso zany hoe misy zavatra tao aloha manao hetsika dia any avao mitahanao any amin'le hetsika ataonao azoko atao koa Jesosy azoko atao hoe Jesosy ny manao kely ohatray dia milatsaka ny 100 millions azoko atao hoe Jesosy ny mibaika mila vola dia tonga dia misy ray poketra mitotony eo fa tsy nataony Jesosy zany fa tia melesona ny Petera izy tia ny melesona ny Petera izy fa afaka manao fahagagana amin'ny lafiny rehetra fa amin'ity indray mandeha ty ny fahagagana ataoko dia ombadiky ny fihetsehanao averiko amin'ity indray mandeha ty hoy Jesosy ny fahagagana ho ataoko dia ombadiky ny fihetsehanao ianao mila mihetsika manao zavatra andana mitady aranjono dia andana mitady inony izy ty fitana mitady inony ty le filazazy dia avy eo mitady lela-pitana dia andana asivo-kankana dia andana le faso dia zay trondro azonao voalohany jereo ny vavany fa misy vola ao ambadiky le fihetsehatsika no mihetsika Jesosy zay ho any erreur be atsika mpanompon'Andriamanitra pino ndrindradrindra pino ty amin'ny fiangonana zandriny ametro tanana pasteur mba hisy miracle ka miracle misy fahagagana misy tena manao Jesosy fa tsika zany mieritreritra hoe eo ambony fandrina dia matory fotsiny dia mandeha mivavaka dia tsy te hetsika fa miandry fahagagana dia hiandry miracle dia tsy ana dia tsy siasa dia matory fotsiny dia tsy anao ninina fa délivrena dia non diso zany ahetsika amin'ny tanana manao zavatra ny tanana ary zavatra tsy sarotra Jesosy nge tsy mitady zavatra sarotra amintsika izy tsy miteny amin'ny Petera andana mitsemboka mafy izy tsy maintsy mitsemboka nga vo mihinana tsy maintsy mijaly nga vo mihinana tsy nanao an'izany Jesosy andana mitady aranjono dia asivo fitana dia asivo ino izy ty tady pitana dia asivo kankana le faso dia zay azonao sokafo ao zany natao fitahin'Andriamanitra ka ho anatin'ity fandaharam-potoana jeune conquérant ity dia mampietsika amin'ny tanora anao zavatra mampietsika amin'ny tananao anao zavatra na zavatra ohatrany tsy dia manahoana ary zavatra tsy dia manahoana nge zany hoe andana manjono zany dia eo ny tompony hitahanao tsy mitady zavatra manahirantsika tsy mitady zavatra sarotrotsika fa zay asain'Andriamanitra ataotsika no anomboatsika ary zay no ampianariko ary mieny misaotra ny tompo moa zany fa efa mamarantsika amin'ny sabotsy ho avy zao sabotsy 24 février ty no amaranantsika ny séminaire io dia vita eo aloha dia miandry résultat tsika miandry valantsika hoe nanahoana ny vokatry le fampianarana any ampino inona ny zavatra netiny tany amin'ny tanora nanahoana ny vokany fa za sura fa tanora maro ny fa mafinaritra za aloha zany mafinaritra le izy
misy tanora kely zay zao nresaka tamiko mba tapakandro pastera ozy izy mba malafo entana anakoroa ao amin'ny iny izy ty amin'ny vente en ligne any moa zao de misy zanaka rapana tetina eritsereta ao anaty lasa tsy de mivarotra any atsena ntsony ery izy fa ao anaty ao an-trano fa balina tompoko zany lafo zany malafo balina teny fo 10 enina hatramin'ny 10 isan'andro ao an-trano balina friperie poketra hatrany amin'ny 10 hatramin'ny 10 isan'andro ny balina lafo mitsory vavolombelona amiko zareo fa mandeha zany tompoko mandeha zany le fatakarana zany le fatakarana de tena tahin'Andriamanitra ary mahazo tombony amin'izany balina 10 enina isan'andro zany ange ianao 10 isan'andro zany zavatra misy ene zany ka mahereza mitsodra anareo tanora efa be manasa anareo aho ene eto ampamaranana mbola very koa ny ary tsindriko reo tanora tena vonona reo tanora miomana ho tahin'Andriamanitra reo tanora tena mivonona ho ambinina amin'ny zavatra rehetra teneniko tsara tanora tena vonona fa raha tsy vonona ianao miangavy anao aza mandany lerany fa manjary manala baraka an'Andriamanitra rehefa hitanao hoe olona tsy ho tahin'Andriamanitra ianao ary tsy vonona anao zavatra aza makany fa ireo tanora excité tsara excité tena hoe mientanetana anao zavatra mientanetana mihitsy ny fony ho tafita mahianao zany fampianarana zany tena taitaitra ianao mahita an'ireny fijoroana vavolombelona leto reny ianao taitaitra ianao reny no ilainao tongany fa raha eritseritra ianao kamo velona tory tsy miatsetra anao ninina mipetra ohatrano mipetra ihany ao an-trano de mba mijerijery tele eto de ho tahin'ny tompo ianao io fotoana io moa zany de tsy akarobato Jerusalema akarobato ambany atsimo commune na vaon'olo koa eto amin'ny 3 frères ndefa nambojanary eto amin'ny grande salle anakefatra eto amin'ny 3 frères eto ary ety amin'ny bypass temple de la foi bypass vaon'olo bypass eo amin'ny rond-point mbo manambola eo no misy ny temple de la foi bypass anasako atsika sabotsy amin'ny 7 maraina amin'ny 7 ny fotoana manomboka fa amin'ny 7 anao de vavaka tonga mba azo toerana tsara atao vitan'ny tompony etaitaponao amin'ny 7 anao na amin'ny 8 de vavaka tonga favononana tsara anao zavatra no takina mitsodra anao reto olo reto tompo fian'ny fahasoavana indrindra reto tanora jeune conquérant reto iova amin'ny fiainany anao zavatra ny tananao de isy fanambinana ny tananao ary andeha lavitra makasitraka indrindra Jesosy ho tahinao mpanaraka ny fandarina rehetra amen samy ho tahin'ny tompo fian'ny fahasoavana veloma tompo jeune conquérant tanora manan-tsaina tanora fian'ny fahendrena tanora mandrava ny sakana rehetra eo anoloana tanora manangana orinasy tanora manan-karena ary tanora manangana tokatrano fian'ny fahasamana zany seminaire izany de natokana ho an'ny tanora rehetrarehetra sabotsy fatelon'ny volana febroary fahafolo fa 17 ary ny fa 7 ny volana febroary samy amin'ny 7 ora maraina tsy diso etsy amin'ny 3 frères andrefa nambohijanahary nahoana no mpitena no avinao nahoana no mandamy vola mirongony sy ny zava-mahadomelona nefa maimai-pona ny fahasambaranao amin'Andriamanitra nahoana ny ady lehilahy sy ady vehivavy ho viravirainy devoly ny tenanao sy ny vatanao nahoana ianao no mijanona ho manana diplôma manana fahaizana nefa iodikodina fotsiny eraky ny tanàna ary tsy mahita zay atao tanora ratsy fiary ka antitra voaratsy loka mba tsy ho zany enenao fa ilay tanora nanomana ny ho avy hitondra ny fampianarana ho amin'izany ny pasteur Kertina Randriary Malala ary hitondra ny vavaka ihany koa sy ny tsodrano ho anao manokana ho tahin'Andriamanitra ianao